enisaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity fandarana manokana izay andraisantsika ny lesona ho an'ny tanora zokiny ity amin'ity alahady ity. Misaotra n'Andriamanitra isika satria mbola tombontsoa lehibe hatrany no ahafahantsika mandray ny ten'Andriamanitra ary raiso fifaliana ho anao hatrany izany. Lohandirantsika ny amin'ny lesona ny hita hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra mbola misaotra anao izay nohon' izao fotoana izao izay atolotra ho anay tsirairay avy izao. Mangataka aminao izay mba hiasanao ao anatinay tsirairay avy amin'ny fiainanay na iza na iza misy anay mihaino izao fandarana izao. Ka aoka ho tanolonaka tokoa ny fonay hanjakany teninao ka mpiova ny fomba fanaonay sy ny fieritreretanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe aretina tampoka. Aretina tampoka. Men'Andriamanitra fahitana momba an'ilay fifanandrenana lehibe izay naharitra adiny roy Madamo White tao a Lovett Grove ao Ohio any États-Unis zany nandritra ny fandevenana ankizy anankiray. Ny ampitsony io raha tao anaty fiarandalam-by andalana ody niaraka tamin'ny vadiny izy dia nahatsapa ny fanatrehan'ny mpandeha iray izay tsy hita maso teo anelan'izy ireo. Afaka nilaza izy fa tapa-kevitra io mpandeha io hanao ny fomba rehetra mba tsy ho voaseho ny marina momba azy. Tamin'io andro io dia niato tamin'ny diany izy mivady ka niantrano tao amin'ny Jackson na namany tao Michigan zany. Fatany foy fa tao aorianan'izay dia natsapa hatsika hafahafa i Madamo White tao amin'ny ilany havanana sy tao amin'ny fony ary avy hatrany dia tsy hafa nihetsika izy. Na 50 kilometatra aza sisa ny lalana tsy ahatongavany any an-tranony dia ninony fa tsy ahita an'ireo zanany intsony izy. Nitolona tambavaka mafy ho azy ireo izay nanatrika an'izany ary dia afaka nanondiany ho any Battle Creek any Michigan izy ka nanoratra izay zavatra hitany. Tsy maintsy niala sasatra 3 andro izy isaky ny nahavita pejy iray kanefa vitany ihany ilay boky no amin'ny farany. Ny volana Jona tamin'io taon'io ihany dia nanome fanazavana ny amin'ilay aretina tampoka nanjo azy tao an-trano ny Dan Palmer any Madamo White. Izao manko ny soratany. Naseho aho izy tamin'ny fahitana fa tamin'ny aretina tampoka nanjo ahy tao an-trano Jackson iny dia Satana nitady hamongotra ny aiko. Saingy nisy anjelin'Andriamanitra ny raha namonjy ahy. Manome antsika tompo maso momba n'io fifandrinana io ny Apokalipsy 12 izay manomboka amin'ilay ady tany an-danitra. Avy eo ny fiezahana monan'i Jesosy dia ny fanenjena ny fiangona tamin'ny vanim-potoana tenantenany ary ilay adiny andro farany amin'ny fiangonana sisa mialoha kely amin'ny fiverenan'i Jesosy. Mampiseho mazava izany fa nazera avy any an-danitra ho eto tany Satana mba amin'ny anjely maro nanaraka azy. Tsy misy olona maniry ny ampisehoana miariary ny fahotany ary tsy hafan'izany Satana tsy tiany ho fantatra ny fahamarinana momba ny fahalavony sy ny voninahiny fahiny ka izany no tediaviny hamonany
itirana bavy ity mialohan'ny nahafahany nanoratra an'izany. Dia izany ihany koa no ahafahantsika maka lesona mety amin'ny zava-mitsanga rehetra amin'ny fiainantsika isan'andro. Tsaro fa ao anatin'ny ady izay fandrenany tsara sy ny ratsy mandrakariva isika, ary ny ratsy zay sy ny ten'Andriamanitra dia tsy mba matory fa mikendry manjakariva izay amongorana antsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Aoka zany isika ho hivavaka mandrakariva ka tsy hitsahatra hoy ny ten'Andriamanitra, ary ametraka ny fahatokitsika sy ny finoantsika eo amin'Andriamanitra rery ihany. Amen. Hivavaka isika. Raina enjy tsara indrindra izay ny an-danitra eo. Ho amasinany eny anaranao, ho tonga eny ny fanjakanao etỳ tany takan'Andriamanitra. Misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay nomenao anay anio, dia misaotra anao mandrakariva ny amin'ny fiasanao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mangataka aminao izay mba fotosinao hery mandrakariva ka ao anatin'izany ady izay fanandrenanay amin'ny ratsy izany. Dia ny anjelinao masina ny ho eo anilanay mandrakariva, ka nilotsainany amin'izay rehetra tokony atao amin'ny fahazotoana izay tsirairay avy asotro hivavaka aminao, hiresaka aminao ary hanankina ny fiainanay eo am-pelantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.